Salama daholo androany isika dia andondray hiresaka anireto tsara fantatra manaraka ireto. Any amandry tsara reny mpianakaviana iray izay sahabony 80 taona no maty voadaroka 7 olana. Eo amin'ny resaky ny halatromby sy ny famotsinana omby halatra indray dia mitohy ny fandraisana andraikitra izay ataon'ireo mpitandro ny filaminana. Ao Antananarivo renivohitra manomboka ny fanamboaran-dalana. Andriamatoa Andry Rajoelina nandroso vahaolana manoloana ny olana ara-tsosialy ary ny jiro sy ny rano. Ireo ny fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milakiny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tomatavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Eo amin'ny resaky ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa izay resaka fanolanana izay dia nofo mangatsika efa tsy nisy aina intsony no hitany ankizy milalao an-tanimbary tao Ambohi Mahavelona commune urbaine Mandritsara tamin'ny andron'ny 12 septambra 2024 lasa teo iny tamin'ny 7 ora maraina. Vantany voanahiny izany ireo tompona andraikitra amin'ny resaky ny fandriam-pahalemana dia nidina nanao fitsirihana ny mpitsabo sy ny mpitandro ny filaminana ka fantatra tamin'izany fa daroka mafy sy ny fanolanana no nahafaty ity ramatoa ity izay tokony ho tamin'ny 10 ora alina hoy ny mpitsabo izay nidina teny fotony. Avy ao Amboditsielika Mioko izy ity raha ny nambaran'ireo fokon'olona nahita azy tany an-toerana hatrany. Mampalahelo moa ny tsangan-javatra tahaka an'izany satria vehivavy izay efa antitra efa 80 taona be zao ary tena efa ao anatin'ny olona izay azo lazaina marefo izany 80 taona izany ka mbola sahiny sasany ihany no manolana azy sy ny mamono mahafaty azy tahaka an'izany ka dia tena tsy kely lalana ny ratsy. Ka noho izany dia mirary finonana feno ho an'ny manao anjo izay avy ety Ambohidahy gasy enganeka ao tsara levenina ny maty ary azo misosoka lailonjony. Ho an'ireo tsy matahatody kosa dia engane mba ho tratra soamantsara fa ny ratsy atao dia tsy maintsy misy farany foana. Tatoato zay dia nahitana trangana resaka halatromby izay hita niparitaka manerana ny nosy tatoato zay indrindra fa amin'ireo faritra atsimo sy ny faritra avaratry ny nosy iny moa no tena nahitana an'izany resaka halatromby izany. Ka manoloana an'izany dia nandray andraikitra ny mpitandro ny filaminana eo amin'ny resaky ny halatromby sy ny famotsina omby halatra izay ka mitohy ny ezaka izay ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Eny Ankanja ny Gendarmeria ao amin'ny vondrotom-paritry ny Andilamena manaramaso ny omby miditra sy ny mivoaka ao amin'ny tsenan'omby. Napetraka tamin'ny andro ny 3 septambra 2024 ny guichet unique mba azahoana antoka fa voaramaso avokoa ny omby rehetra izay miditra sy mivoaka ny tsena sy ny distrika ny Andilamena izay faritra mena amin'izay resaka halatromby zay sy ny asandahalo taloha kanefa voatazona ho isan'ny milamina ny any aloatra mangoro. Hensitra tamin'ny fampitana toromarika ny kapiteny Tobias izay komandiny vondrotom-paritry ny Andilamena fa nahatra amin'ireo olona izay mpanesy omby miditra sy mivoaka ny tsenan'omby. Ankoatran'ireo tompon'omby sy mpividy-omby dia hiarany fanaraha-maso avokoa ary tsy maintsy savaina ny pasiporo sy ny karapanondro. Andro ray ihany dia vita ny fikarakarana taratasy rehetra mahakasika ny omby amin'ity guichet unique ity satria eo an-tsena daholy no miasa ny tompon'andraikitra rehetra izay voakasika izany. Ny tanjona dia ny hanafoanana sy hamongorana ny halatromby sy ny famotsina ny omby halatra ary ny mba hialana tanteraka amin'ny fivezivezen'ireo taratasy mba tsy hanomezana vahana sy mba hanafoanana ny kolikoly ihany koa. Izany no natao dia ho fanampiana ny vahoaka sady mba hanatanteraka ilay teny filamatry ny Gendarmeria mafy na miaro ho antoko ny fampandrosoana ifotony ka mitohy ny ezaka ary ho foana tanteraka ireo dahalo ambony latabatra raha toa ka hatao hazalambo ireo zay mipampahoro vahoaka manoloana an'izay resaka halatromby zay. Midika izany fa tena manao aintso zavatra ny Gendarmerie-pirenena manoloana ny olana mianjady amin'ireo vahoaka izay mpiompya sy ireo manana omby any ambanivohitra ireo.
ka dia miandrandra fahalemana tanteraka araka izany a nivoaka rehetra manoloana izay fanapahan-kevitra noraisiny tanjombarim-pirenena any am-tombompaharitry ny andilamina izay maromaroa nitahaka an'izany satria matoa mirongatra izay resaka alatromby izay a ary matoa ireo dahalo mbola afaka mivarotra an'izay omby angalarin'izy ireo zay a tena misy tokoa ny dahalo ambony latabatra izay mikarakara an'ireo taratasiny omby halatra ireo a izany hoe mpamotsy ireo taratasina omby halatra ireo mba tonga azy ireny a ho afaka havidy eny amin'ny tsenam-barotra ny omby a ka ahafahany ireo dahalo misitraka soamantsara ny vola vidin'ireny omby ireny fa raha tsy izany dia tsy afaka amidy izy ireny a raha tsy misy izay resaka famotsiana taratasiny omby izay ka tokony ireo dahalo ambony latabatra aloha izany a nofongorana mafy dia mafy amin'izay mantsy moramora ny hamongorana an'ireo zay dahalo tena milatsaka eny an-kanja mangalatra sy mandroba an'izay ombin'olona izay ao an-Antananarivo renivohitra indray dia nanomboka tamin'ity herinandro ity ny asa fanarenana ireo izay ampahandalana maro ao an-Antananarivo renivohitra ao natao izay tahorian'ny toromarika izay nomeny Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina ho fanatsarana ny tanàna Antananarivo araky ny fantatra dia ampahandalana manodidina ny 20 no asy ampanamboarana izay tena mampikaikaika ireo mponina fitaovana sy fiarabe maro ihany koa no nahetsika amin'ny fanatanterahana an'izay asa izay anisany efa nahita io fanamboarana io ny teny amin'ny route circulaire Belair tonga nanao fizahana ifotony izany moa ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Rafidson Richard Théodore sy ny filohan'ny délégation manokana commune urbaine Antananarivo Ramatoa Ramanantsoa Harilala haritra eo amin'ny 2 volana io ny asa ary mandritra ny alina no hanatanterahana ny ankamaroany izany mba hitsinjovana ireo mpampiasa lalana hoy ny fanambarany ministry tokony andraikitra hatrany eo amin'ny resaky ny asa sosialy sy ny olany jiro sy ny rano indray izay mampitarena ny voaka tato ato zay dia mijery sy ny vaholana rehetra hanafahana ny fahantranana izay mianjady amin'ny voaka malagasy ny Filoha Andry Rajoelina araky ny nambarany nandritra ny tafa izay nataony tao amin'ny hainao manjiry nasionaly TVM tamin'ity herinandro ity tsapa ho izy fa tsy ampy ny fidiram-bola isan-tokatrano manoloana io dia anisan'ny tetikasa fohy izay ezaka ho tanterahana ilay hoe tetikasa tsimbina tokatrano 2 alina sy 8 hetsy no isitraka izany manerana ny nosy tsy misy hanavahana fa samy hahazo izany avokoa ny rehetra nitondra ny fanazavana manokana ihany koa ny eo amin'ny fahasahiranan'ny vahoaka manoloana ny resaka jiro sy ny rano izay tapaka matetika Andriamatoa Filoha antony ray no mahatonga an'izany sy ny io haintany io ary tsapa fa mitaraina ny ankamaroan'olona ny rano jirama dia olona 3 alina no tokony hisitraka azy raha ny ao Antananarivo renivohitra saingy efa mahery ny 3 tapitrisa olona izay mponina ao Antananarivo renivohitra ao tsy ampy ny famokarana rano araka izany ny zavatra tsy maintsy ho tanterahana haingana ny fizarana ny rano isan-tokatrano sy ny famerenana anireny sy ny bendrano ireny ary hisy camion izay mamatsy rano eny anivon'ny fiarahamonina manampy izany ny fampitomboana ny lavadrano fanampiana ny famokarana ny rano ary ny fanoloana ny fantsona rehetra no vaholana ankoatra ny fametrahana ireo tetikasa goavana efa andalam-panatanterahana amin'izao fotoana izao ho hiatrany ny tenany nandritra ny fitokanana amin'ny fomba ofisialy sy fanolorana ny fitaovana tao amin'ny TVM tamin'ity herinandro ity nampatsiahy an'ireo tombontsoa azon'ny Madagasikara eo amin'ny fandraisana iraisam-pirenena ihany koa ny tenany tamin'izay tafa izay nataony izay ka noho izay dia miandrandra an'izay vaholana hoentiny Andriamatoa Filoha izay ny voaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao fa tena mijaly ny vahoaka ary mitaraina ny voaka rehetra manoloana an'izay olana jiro sy ny rano malagasy izay tapatapaka lava tsy misy toazy tato ato izay ka enganeka tena ho vaholana maharitra tokoa no aroso fa tsy vaholana ho vetivety sanatria izay sy zay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dininy milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy sy tomatapatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa